Mitaky ny hampiarana ny lalàna misy eny amin'ny campus ny université ny Mahajanga ny CCI na ny conseil consultatif des étudiants eny amin'ny campus ny université ny Mahajanga. Araka ny voalazan'izy ireo, goragora ny fampiarana ny lalàna misy eny amin'ity anjerimanontolo ity. Amikasika resaka hoe assainissement zay atao ato amin'ny université zany de manao antsoavy mpitondra fanjakana zany zay mba hiditra hijery akaiky ty raha ty ato. Satria izy ty ato moa zany mahita anareo fampianarana mandeha normaly ato fa ny zavatra iainana ato zany misy tsy normal zany ohatra mitsikilana zany zay rehetra zany matsaro tena hoe manara-dalàna de nefa vao misy zavatra kely zany zay foana vao coince nefa ny ato zany misy tena hoe atony misy mpianatra manao zay danake misy mpanendaka ainy administration tsara zay zavatra zay misy tena hoe miteny amin'ny administration mihitsy zay tsy miasa aloha administration nefany tsy sazy natao conseil de discipline tsy nahazo reo olona reo de manoloana zay zavatra zay zany mangataka zay aminareo administration ty zavatra ty rehefa ankasarotiny de ho sarotra fa tsy hoe zay manaraka resaka anareo isan'andro zany de hoe lemlemena ohatran'izao tsy afaka mikota zay fa mbola tsy tonga fotoan'androny rehefa zay zany ahitana vahaolana de mety ho afara am'izay resaka fitakina zay zany mety hidy barrière zay tianareo raha ohatra tsy vahanana tsy ampiarina resaka règlement intérieur zay ka eto zany manao antsoavy amin'ny mpitondra fanjakana ndraiky administration. Andray fepetra izy ireo raha toa ka tsy manao ny fampiarana ny lalàna izay misy izay ny tompon'andraikitra eny amin'ny campus ny université ny Mahajanga.